Deoteronomia toko 17. Izay rehetra andidiako anareo dia tandremo mba harahina, aza ampianao izany ary aza anesoranao. Ny amin'ny fampijaliana izay mivavaka amin'ny sampy na mitaona ny sasany hivavaka aminy. Raha tahìny misy mpaminany na mpanonofy eo aminareo izay milaza famantarana na fahagagana aminao, sady manao hoe andeha sika hanaraka andriamani-kafa izay tsy fantatrao, ka aoka nompo azy sika, na dia tanteraka aza ny famantarana na fahagagana izay nolazainy taminao, dia aza miay ny tenin'izany mpaminany na mpanonofy izany. Fa mizaha toetra anareo Jehovah Andriamanitrareo, ahalalany na miorina amin'ny fitiavana an' Jehovah Andriamanitrareo amin'ny fonareo rehetra sy ny fanahinareo rehetra ianareo. Manaraha an' Jehovah Andriamanitrareo, ka aoka izy no atahoranareo, ary ny didiny no ho tandremanareo, ary ny feony no ho enoinareo, ary aoka izy no hotompoinareo sy hifikiranareo. Fa izany mpaminany na mpanonofy izany dia atao maty, satria efa nanao teny fampihodinana amin'i Jehovah Andriamanitrareo izay nitondra anareo nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta ka nanavitra anao tamin'ny tranona handevozana, mba hitaonanao hiala amin'ny lalana izay nasain'i Jehovah Andriamanitra ao alehanao, ka dia ho fongoranao tsy ho eo aminao ny fanao ratsy. Raha mitaonanao mangingina ny rahalahinao, zanaky ny reninao, na ny zanakao lahy na ny zanakao vavy, na ny vady andefy mandrinao, na ny sakaizanao izay toy ny ainao, ka manao hoe andeha sika hanompo andriamani-kafa izay tsy fantatrao na ny razanao, dia ny andriamanitry ny firenena izay manodidina anareo, na ny akaikinao na ny lavitranao hatramin'ny faran'ny tany rehetra, dia aza manaiky azy na miaino azy ianao, ary aza mba hiantrany masonao izy, na hamindranao fo na hafeninao, fa vonoy ho faty izy. Ny tananao no voalohany hamono azy, dia vao ny tanany vahoaka rehetra. Dia toray vato ho faty izy, satria izy efa nitady hitaonanao hiala amin'i Jehovah Andriamanitra ao, izay nitondranao nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta, tamin'ny trano na handevozana. Ary ny Israely rehetra handre izany dia atahotra ka tsy hanao ratsy toy izany intsony eo aminao. Raha mandre teny ianao ny amin'ny tanànanao anankiray izay nomeny Jehovah Andriamanitra ao anao honenana, manao hoe nisy olona tena ratsy fanahy nivoaka avy teo aminao, ka nitaona ny mponina ao an-tanànany nanao hoe andeha sika hanompo andriamani-kafa izay tsy fantatrareo, dia dinio sy fotory ary adino tsara, ka raha indro fa nisy marina tokoa izay zavatra izany ka natao teo aminao izany fahavetavetana izany, dia asio ny lela-tsabatra mihitsy ny mponina amin'izany tanàna izany, ka levony ny tanàna sy izay rehetra eo aminy, ary ny biby fiompy dia aringano amin'ny lelan-tsabatra, ary ny entana no baboana rehetra eo dia angony eo afovoan'ny kanja, ka dory amin'ny hafa avokoa ny tanàna sy ny entana rehetra ao ho an'i Jehovah Andriamanitra ao. Ary aoka ho tanàna olo mandrakizay izany tanàna izany, ka tsy ahorina intsony. Ary aoka tsy hisy raikitra amin'ny tanànao akory ny zavatra efa natolotra ho levonina, mba hitsaharany Jehovah amin'ny fahatezerany rehetra amindrany fo aminao sy hanitrany anao, ary hamarony anao arak'izay nianianany tamin'ny razanao. Raha hoenoinao ny feon'i Jehovah Andriamanitra ao, ka ho tandremanao ny didiny rehetra izay andidiko anao anio, mba hanaovana izay mahitsy eo mason'i Jehovah Andriamanitra ao.